Natokana betsaka ho an'ny fikarakarana fidiran'ny mpianatra ny andehan'ny manaraka amin'ilay hetsika ara-barotra La Grande Braderie de Madagascar. Nanome toko moa ny mpikarakara fa ho tazomina hatrany ireo efa nahafantarana ny hetsika La Grande Braderie de Madagascar, isany amin'izany ny fihenam-bidy. Latsaka kely ny telonjato ny isan'ireo trano eva isokatra eny amin'ny lampam-fanatanjahantena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina mandritra ilay hetsika La Grande Braderie de Madagascar, hetsika karakarain'ny Madavision. Ary ho totosaina ny iraika amin'ny 3 Aogositra hatramin'ny 4 Septambra ho avy izao. Naompana tanteraka amin'ny fikarakarana ny fidiran'ny mpianatra ity andian'ny fahatelo amin'ny La Grande Braderie de Madagascar amin'ny taona 2024 ity. Ny fourniture scolaire dia ho hitantsika azo toerana manokana mandritra ity édition ity, fa tsy latsa-danjan'izay koa ny sakafo, ny kojakoja ilaina ao an-tokantrano sy ny fitaovana maro samihafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Nivoriana tesy amin'ny lampam-fanatanjahantena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina ireo mpandray anjara amin'ny La Grande Braderie de Madagascar ahafahana mametraka ny maromaritra iraisana ho fahombiazan'ny hetsika. Vory androany ny mpandray anjara niaraka tamin'ireo partenaire maro nampafantatra ny tolotra izay ho aroson'izy ireo ho an'ny mpanjifa mandritra nyity édition spéciale rentrée ity. 5 isan-jato farafahakeliny ny fihenam-bidy napetraky ny Madavision ary tokony hanaja izay avokoa ireo mpandray anjara. Nilaza ny Madavision fa efa manana ny vidin'entana ary vonona ny anaramaso ny fizotry ny hetsika. Afaka manao tatitra kosa ireo mpanjifa izay nahatsikaritra fandikan-dalàna.